Ny etratsy voalohana arriérés fiscaux dia misy fiatraikany amin'ny kitabolam-panjakana sy ny fatokisan'ny hafa raha tsy laza afa-tsy ny mpamady vola. Izay indrindra no nahatonga ny seminera izay tanterahana tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert ny 10 hatramin'ny 12 oktobra ity. Séminaire izay arahana amin'ny CREDAF na ny Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Ho antsika eto Madagasikara dia betsaka ireo mpandraraha mitaraina fa misy ny antsoina hoe harcèlement fiscal ary nitondrany tale général ny etrany heviny ny momba izany. Izy moa zany eto amintsika raha ohatry hoe manomboka hita lehetra dia manomboka ohatry hoe mahatsapa foana zany hoe voasaringotry ny hetra matetika loatra dia izay mahatonga an'ilay fiantsoana zany hoe harcèlement fiscal eto rehefa miverina ihany sampandrarahana veriverina ny zavatra azonay tenenina aloha dia fanisa angamba milaza ho azy fotsiny amin'izao hoe contrôle fiscaux sur place any ka avy amin'ny arivo mahery 500 tamin'ny taona 420 latsaka any 420 tamin'ity taona ity. Raha ohatra ka izay mataontsika hoe misy harcèlement fiscal zany hoe hita hoe ohatry hoe mitombo angamba fa tsy dia any loatra zany le olona tsy dia any vérification fiscale. Eto amin'izay tsika tena le hoe thème mihitsy n'ity séminaire ity zany hoe apurement ny arriérés fiscaux. Any angamba mety olona hoe misy trosa izay takina ka maneran-tany moa zany dia anisan'ny asa sampandrarahana rehetra takitrosa dia izay le hoe fomba fotsiny mety ho samihafa fa anisan'ny asa sampandrarahana rehetra zany ny zavatra fanaontsika hatramin'izao dia manao saisie na compte bancaire tsy mety davoa zany izay no zavatra Andriamatoa Didier Cornilier, secrétaire général ny CREDAF dia nilaza fa ao anatin'ity seminera ity dia isy ny sosokevitra mba ahafahana mahita vahaolana manoloana ireo etratsy voaloha ireo ary samy aka izay paikady mety aminy ny firenena mpandray anjara. Marihana fa firenena 30 no mandrafitra ny CREDAF fa ny 12 amin'izy ireo no tonga nandray anjara tamin'ity seminera ity.